Nalon'ireo tonga nitsidika ilay hetsika nanomezan-danja ny vokatra ireo tantsaha natsotsika hoe Firmada tetsy amin'ny tokotany malalaka ny Saint-Michel tetsy Amparibe nanambara moa ny mpikarakara fa afapo ary tafapita tamin'ireo mpitsidika ny afatra tia nanambara tao anatin'izay hetsika izay. Nahatratra 5,400 nisan'ireo mpitsidika tonga teny amin'ny kolejy Saint-Michel etsy Amparibe. Toerana nandray ilay hetsika ara-toe-karena Firmada andian'ny 2012 nandritra ny 9 Aogositra hatramin'ny 10 Aogositra lasa teo. Fahombiazana tanteraka ity hetsika ity araka ny nambaran'Andriamatoa Ramanatsoa Jacques, tompony andraikitra voalohany ao anivon'ny Firmada ary tafita ny afatra. Moa dia ny fanatanterahana ny loahevitra manao hoe firaisan-kina noery mpamokatra sy teknisiana ary mpanambola tsy mifanambaka. Ny firaisan-kina moa dia miainga amin'ny fiaonana mba hifankalalana bebe koa ka tafahoana tokoa zany tato amin'ity Firmada andian'ny 2012 tia ny mpanjifa sy ny mpamokatra. Ny mpanjifa moa dia natratra eo amin'ny 5,400 eo zany ny mpitsidika tonga teto amin'ny Firmada zany ao anatin'izany ny eto an-drenivohitr'i ny firenena sy ny vahiny. Ny tantsaha-mpamokatra koa dia ny tomboisa amin'ny alalan'ny tranoheva izay raha 50 sy 400 tamin'ny taona lasa dia 20 sy 400 tamin'ity ary ny mampiavaka ny Firmada dia malalaka ny tantsaha zany raha hitambatambatra ao anatin'ny tranoheva ray roa na telo na efatra na 5 akory ary reanay fa misy 5 mihitsy zareo no miaraka ao anatin'ny tranoheva anankiray miara-mivarotra daholo ka noho izany zany malaza any toeram-pamokarana rehetra any amin'ny faritra 20 dia tonga teo daholo fa azahoana tombom-barotra ny makatia amin'ny Firmada. Nisy ireo fekevitra nivoaka nandritra ny lohabary andasy izay notanterana nandritra ny hetsika entina hanatsarana ny sehatry ny famokarana sy ny fahandraharana. Tompo mba rindra koa reo tetikasa rehetra ireo raha reo projet rehetra ireo mba hifameno zany mba rehefa avy manao fifanana ara-pamokarana ara-teknika dia mba misy io tetikasa manampy amin'ny fikojakojana ny vokatra, fandodonana ny vokatra mba hitehirizana azy, avy eo koa mba manampy amin'ny lalam-barotra. Tetikasa hafa ndraiky io iny mba hita lalam-barotra, dia tetikasa hafa koa amin'ny famatsiana ara-bola, dia mba tetikasa hafa koa amin'ny famerana ny vidim-bokatra mba tsy hamono antoka ny tantsaha. Amin'ny 5 Aogositra taona 2012 indray ny andian'ny 17 amin'ny Firmada.